Andriamanitra tamintsika olombelona. Ny safidy no mamaritra ny anjara sahazany tsirairay. Noho izany izaho zao dia fitambaran'ny safidiko. Ny anioako dia vokatra izay nofidiako omaly. Amen. Vao mifoha maraintsika dia tsy maintsy misafidy. Enina tsy safidy ary tsika dia efa nisafidy tsika izany, tsy safidy. Azotsika ve? Tsy maintsy misy vao mihiratra ny masontsika, andeha atorytsika, tonga dia safidy no mitondra ny zavatra rehetrarehetra. Noho izany dia io décision anao io dia mamaritra izay anjara sahazanao. Raha tsy te ho ratsy fiafara ianao, dia mila mitandrina amin'izay safidinao sy fanapa-kevitra ao amin'ny fiainana. Mba hahafahanao misafidy tsara, mila hainao mandanjalanja ny tokony atao sy ny laharam-pahamehana. Erreur ngeda be tany am-piandohana, ny erreur ny choix ny Eva izay lasa nitondra ozina ho antsika mandrakandroany. Nanana erreur de fréquentation Eva, ny safidy ifréquenter izay fanatsy tokony resaka taminy. Adama napetraka ho sakaizany, Andriamanitra teo amin'ny présence, teo amin'izy ireo, fa Eva distraite, ny safidy fréquentation hafa dia nijinja fahafatesana. Safidy lehibe indrindra miantoka ny tsy hadiso ny safidy ambiny rehetra dia tokana ihany Jesosy. Mety efa heninao foana izany, fa rehefa tsy Jesosy aloha ny safidy primordial dia mauvais choix izay safidinao. Jesosy ihany no bon choix, Jesosy ihany no safidy tena izy. Ny antony dia izy no nanao antsika. Izy no mahita ny farany hatramin'ny voalohany. Raha misy fikasantsika dia fikasana ny antsika, fa Andriamanitra mahalala ny hatateraka anaty. Amen. Ny visibilité rehetra dia Andriamanitra no mahalala anazy. Izay no mahatonga ny hoe na anao tsinitsinina an' Jesosy tsika, na anao inona, na dia toy ny hoe mamirapiratra aza amin'ny businessinao amin'ny voaloha, fa rehefa tsy Jesosy nanorina an'iny, misy zavatra ratsy foana efarana iny. Noho izany, mba tsy hampamoy fo anao, mba tsy hampanenina anao, mba tsy hampadiso vady raha mbola tsy manambady ianao, mba tsy hampadiso filière anao raha mbola eo am-pananganana no avy ianao, mba tsy hampadiso ny appelanao, ataovy azo antoka aloha fa tena ny safidy an' Jesosy ianao. Amen. Efa haitsika loatra ny ten'Andriamanitra izay ao amin'ny Matthieu 4:7 manao hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Noho izany aza laniana amin'ny safidy diso no mega fahavelomanao. Tiako lazainy limité ny fahavelomantsika. Ka sao dia heritreritritsika hoe mbola afaka ce que j'aime c'est tout dia izay tiako ihany io. Tsy afaka tsika satria limité. Ianao mety mieritreritra hoe mbola atody anao izany mahatody ny 20 taona ianao, tsy fantatrao. Noho izany limité ny mega fahavelomanao. Aza lanilanina, aza scrollevana amin'ny zavatra, tsy hitondra safidy, hitondra vokatra eo amin'ny fiainanao. Amen. Arak'ilay voalaza teo dia misy anjara sahaza an'izay safidy no raisintsika. Voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Korinthiana 9:7-10 hoe moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba hadovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitaina anareo fa na ny mpijangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpakavadin'olona, ny sodomita, ny mpangalatra sy ny mpierina, sy ny mpimamo, sy ny mpanaratsy, sy ny mpanao ankeriny dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe ny action rehetra déterminé anao mamaritra izay toerana sahazanao aniriny. Efa haitsika izany fa anao antsoavo androany hoe raha mbola misy zavatra
mampifangiditra anao ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mety tsy manompo sampy ianao fa mety mbola mandainga. Ialao ilay izy satria andiso fanantenananao any aparany ny safidinao. Izao nefa ny zavatra mitranga, ozy ianao hoe efa tsy anatsony izany 1 Corinthiens 6, 9, 10 zany satria za efa tena ao amin'i Jesosy. Fa tia misy tantara anankiray ao amin'ny Lioka 7:7 ka hatramin'ny 12:7. Tantara haintsika loatra izy io, tantaran'i Marta sy Maria. Izay efa fantatritsika fa olona efa ao amin'ny tompo. Olona nanana an' Jesosy izy teo amin'ny fiainana. Fa nisy safidy izay noheveriny Marta moa zany tena nitsindriana teto amin'ity verset ity hoe misy safidy izay eritreretin'i Marta izay efa sakaizan'i Jesosy hoe safidy mety, safidy ankasitrahan'Andriamanitra, nefa kay safidy toy ny atody lamokana tsy nitondra vokatra teo amin'ny fiainana. Izany hoe misy safidy zany eo amin'ny fiainantsika, mety raha jerena dia toy ny hoe tsy fahotana. Raha ataoko mahitsy be, raha ianona dia hira evangelika, raha toriana dia mitory an'i Jesosy, kanefa tsy misy impact amin'inon'inona any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mahakasika amin'ny fon'i Jesosy. Donc tonga dia vakiantsika Luka 10:38, 42. Ary noho nandeha izy ireo dia niditra tao amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy iray atao hoe Marta nampiatrano azy ho any an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka niaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be. Dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavaviko hanompo irery? Fa ny Tompo namalaka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy be herehany ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina. Fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy alana aminy. Amen. Eto Marta dia tonga avy lavitra avy any Betania, tonga ao Betania Jesosy avy any Jerosalema andeha ao amin'ny toerana io. Dia ry Marta zany no efa tokantrano efa mpandray azy. Amin'ny maha olombelona ary tamin'ny fomba jiosy dia izao hoe rehefa tonga avy lavitra ny vahiny dia mihazakazaka ny vehivavy mikarakara rano anasan'ny vahiny tongotra. Dia rehefa tafiditra tao an-trano nefa Jesosy dia mazava ho azy izay ny zavatra nataon'i Marta. Nikarakara izy ary nikarakara sakafo, tsy fantatro izay préparation, fantany raha teo koa fa olona tiany, olona fantany ny hajan'i Jesosy. Dia lasa izy nikonokonona, nikarakara, nanao izay mety. Raha ny marina tsisy maharatsy an'izany, fahalalam-pomba faratapony izany. Ary ny tena marina, fantatra Marta tsara hoe iza ilay ampiatranony, dia ny estime zavatra valeureux izy mba mendrika an' Jesosy. Nefa teto dia ozy izy Jesosy hoe Marta, maro ahina sy be herehany ianao. Fa Maria ozy izy no efa nisafidy ny anjara tsara. Izany hoe anjara inona zany no nisafidian'i Marta. Ndao tsika isaina hoe fa nahoana loatra re Jesosy noho izay ny point namenan'i Marta. Toy ny hoe stérile zany eto ny fanompon'i Marta. Tsy nisy impact tamin'i Jesosy mihitsy ny fanompon'i Marta. Ny antony dia izao, verina amin'ilay resaka safidy tany am-piandohantsika, tsy nahay nandanja landy Marta ny inona ny tokony atao, inona ny priorité, inona ny laharam-pahamehana. Laharam-pahamehana teto dia Maria takatra azy. Jesosy dia avy lavitra, mandalo Jesosy. Noho izany ny tena nahatonga an'i Jesosy ny teny an'i Marta dia izao, noho izay fandalovana izay, betsaka manomboka mampianatra Jesosy dia Marta sahirana any an-dakozia.
manomboka mizara fiainana sy révélation Jesosy dia Marta mbola nametraka importance an'ilay zavatra tiany atao. Fa Maria natakatra hoe miraraka ilay fiainana zaraina dia tonga izy dia nakeo an-tongotry ny Tompo. Misy fotoantsika mieritreritra hoe ny servisy no tian'Andriamanitra. Ary izay ny zavatra amitaka ny maro rehefa aneno io tropetra io. Ny fanompony Marta tsy hoe nataotao ny fotsiny fa tena nataony tamin'ny fony rehetra. Azontsika ve? Nefa mbola bedy izy. Maro ahina ianao sy be rena ozy izy. Izany hoe ny resaka safiditsika, ny mba hanaovantsika safidy tsara sy sahaza izay tsy ho alana amintsika ny vokany. Dia ny fahaizantsika manome voninahitra ny présence an'Andriamanitra. Rehefa tonga eo amin'ny tokantranonao re Jesosy dia ameovana ny présence. Afaka nanino Marta tsy nandeha nanontany. Matetika eto Marta notononina fa Marta eto dia tandindontsika fiangonana izay azo lazaina hoe zatra manompo fa efa tsy manana communion tsara amin'Andriamanitra. Tsy ampy communion izy dia tsy nahatakatra hoe tonga miditra ato an-tranoko ny teny fiainana. Jesosy tsy orina sakafo fa nampitoviany tamin'ny rao amin'ny maha olombelona azy ny rao an'i Jesosy. Ka izy indray nandeha tsara an'i Jesosy hoe dia tsy mampaninana anao ve ry Tompo hoe mijery fotsiny io ravaviko io. Azonareo ve? Tsy takany akory hoe lasa se positionné izy hoe ny tsara an'i Jesosy, ny pointé an'i Jesosy hoe mitsara tsy marina. Aminazy ny atao hoe famezam-boninahitra an'i Jesosy dia hoe mandroso sakafo asa izay efa ketriketrehany tao. Fa Maria natakatra hoe misy mihoatra ny hanina, misy mihoatra noho ny sakafo, misy mihoatra noho ny fikarakarana be dia izay fatakarana izay hoe inona ny tokony atao, inona ny lahara-pameana. Lahara-pameana amin'i Jesosy amin'ny fiainantsika isan'andro, amin'ny voninahitra ny présence. Amen. Dia soa Jesosy fa be fitiavana dia tsy nanebaka. Mila teto Jesosy tsy niteny hoe Marta, ajanona io rarahanao io. Fa tsy mety io, tsy izay ny zavatra nataony. Fa izy hoe maro ahina sy be rehany ianao. Izany hoe be da be ny zavatra ao ny tokantranontsika io, distraire antsika. Mamerina amintsika ny tenin'Andriamanitra androany hoe mampatonga antsika misafotofoto, mirotoroto be dia reraka. Satria tsy mamelanja ny communiontsika, tsy mamelanja ny présence. Ka nateo anatrehan'i Jesosy ary Marta, natao anatiny teo présence an'Andriamanitra. Na dia nataony tamin'ny fony an'i Jesosy aza ny asa fanompony. Rehefa tsy direktiva avy amin'i Jesosy ilay izy fa fanapo fotsiny. Tsy maintsy hivoaka ihany ny toetra ratsy. Mivoaka be mihitsy ny toetra ratsy ny Marta teto. Satria ray voalohany rehefa lasa everitsika hoe mekanisme ty fanompony ty, hoe i pasteur Sandratra zao manomboka anazy eo dia miditra zany salamo dia mitarikira zany taty bobo dia misy fijoroana vavolombelona ohatr'izay mihitsy nitondra Marta an'ilay servisiny tamin'ity fotoana ity hoe fa nareo koa very Jesosy tsy hanaovana liturgie sa ahoana? Ohatra ny nareo indray ny tezitra, nareo indray ny olona mba seritseriny ery, mba mitaitaitra ery. Hozy Jesosy hoe tsy izay ilay zavatra niandrasako taminao. Mba nanontany avy ianao Marta hoe naona ve za? Mba nanontany avy ianao Marta hoe androsoana zavatra ve za? Fa rehefa tonga ny teny tokony mifandrombaka tsika. Tsy tsika indray nampiandry an'i Jesosy ataovy aloha fa fidirana faharoa Jesosy miditra eo ihany. Fa rehefa raraka ny teny mila mihazakazaka ianao, izany ny atao hoe mandrombaka ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Dia tsy vitan'izay mivoaka zany ny toetra rehefa tsy mahazo directive tsika fa mandeha amin'ny hafanapo, lasa manondro ny hafintsika,
hoe tsy mety ny ataony ry tsy mety ny ataony ry za ihany ny tena manompo be eto tsy ianao tonga lera alohan'ny lera ny diso tsy hoe tsy mety zany tsara zany tsy ianao hoe anjaranao foana no mitatyrakitra tsy hoe ratsy zany fa le izy ve nasainy Jesosy nataonao zay ny fanontaniana mipetraka voalohany nasainy Jesosy nataonao ary nakatovy ianao rehefa miteny Jesosy tsy manome fotoantsika haka an'le direktiva fa tsika ny te handaka ny baolina arak'izay itiavantsika anazy lasa stérile ny fanompona misaotra Jesosy manintsy anay tena miverina zero mihitsy ary rehefa hatrizay namaky an'io Luc io fa ohatran'izay vao tena takatra hoe fa naninona ka izy mibedy aza mandeha amin'ny fahazarana manompo an'Andriamanitra zay le hoe zay tarihan'ny fanahy ihany ny zanak'Andriamanitra tsy zavatra formule antsika olombelona ny ahafapo an'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ina moa le tenin'Andriamanitra miteny hoe tsy fanaty tsy sakrifisy ozy izy no ankasitrahana fa fankatoavana zany hoe ianao ninona fitotototonao na andeha hitoroteny etsy ary ianao rehefa tsy izay nataony Jesosy tsy nasainy Jesosy nataonao zay dia aza atao aloha fa hafanam-podisy toerana dia gaga ianao tirahan'ny olona voatabia dia hoe nalainy olona baraka mpanomponao nefa ny ianao tsy nanontany an'i Jesosy akory izao ve Jesosy ilay zavatra tianao aoka ho tokantranotsika mametraka lanja ny présence ary tena manontany an'i Jesosy na ny fomba mivavakantsika ary manomboka androany zany dia mila miova matetika angentsika rehefa mivavaka dia tsika maro teny be resaka be tsika nefa ny atao hoe vavaka dia discussion misy dialogue ao maninona ianao tsy mahazo révélation mihitsiny satria ianao miteny tsisy farany fa tsy maka fotoana ianao mba makafy miaino an' Jesosy dia rehefa tsy miaino ianao dia lasa anganogano aminao fotsiny na firy ara mpanompon'Andriamanitra lefa mijoro ety miteny famarinana ekeny sainao le izy noho ny amin'ny fahalalànao fa tsy mety latsaka ao anatin'ny fonao mihitsy ozy Jesosy zavatra iray aloha no ilaina ozy ny teny frantsay hoe une seule chose est nécessaire alohan'ny oui mila sasana ny lamba mila andrahoana ny sakafo mila pirimina ny trano tokony atao zany fa inona ny lahara-pameana zavatra iray aloha makanesa eo an-tongotra aloha zany no mahatonga ny échec tsika mampalahelo be mihitsy satria betsaka manompo araiky le izy hoe manompo amin'ny hafanam-po raha intercesseur tsika maro teny be tsy mahazo révélation dia stérile le fanompona il suffit na zavatra kely teneny Jesosy ianao hoe ty aretiny ty tononona dia mialo io fanahy mangejany olo io dia ianao lasa maro vavaka lasa miasa mafy be manao délivrance be adiny telo miandro manifestation be ianao hoe andoha io olona io na aninona nefa tsy voatery izay le manifestation tiany Jesosy ho hita mila tsy mandeha amin'ny fahazarantsika mila manome lanja ny présence ary mila mahay misafidy inona ny tokony atao inona ny tokony atao inona lahara-pahamehana amen rehefa mivoaka izay le toetranao mampitovy ny tenanao amin'ny hafa iny hoe zako tena mpamonjy sekoly be fa tsy mba ohatr'andrianina communion tsy maro toerana izay rehefa mivoaka izay le toetra manamary tena foana communion tsy maro toerana izay rehefa ianao izay le mampiasa hery be iny dia communion tsy maro toerana izay farany maro tanotrotra ihany dia ny antso olona rehefa feno communion nefa ianao dia mifanohatra amin'izay na ianao rery arany eo na mbola hanome foana ary ianao tsy jerevanao an'izany izy dia fifaliana ho anao zany ka rehefa mivoaka izay toetra izay dia mila miverintsika any amin'ny source jereo fa sao dia tsy mipetraka ny lahara-pahamehana rehefa mivoaka izay le te hoderaina teto Marta dia tena te hoderaina be mihitsy hoe tsy mba hitanao ve za sahirana be loza ny mari mipetraka eo fotsiny
Izesy tanila 19 tamin'i Jesosy. Misy taontsika ohatrany hoe avy manao asan'Andriamanitra dia manana an'izany fo zany hoe nety kosa aloha iny nataoko anao iny Jesosy a. Tena zavatra ny fanamasina tadidio fa tsy handokandokanao izy. Fa ny fanamasina raha tena fanamasina mitenenao mampanintsy foana anao any amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy fanamasina mihitsy izay ao anatinao zay bravo fa tena ny akohaka daholo kosa aloha ilay olona. Fanamasina tsy anao an'izany. Fanamasina ampifanintsy anao foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka manomboka izao ty taona vaovao ty 2026 a. Aza vela ho stérile intsony ny fanomponao. Midira lalina tahaka an'izay nataon'i Maria hoe eto aloha tsy ahitsitsika kely tsy hoe zany hoe aza manao nininona tsony fa mitoera eo tongotry ny tompo tahaka izay nataon'i Maria fa aza manao raharaha tsony zany ianao ry maman na aza miasa tsony ianao ry papa. Ozy Jesosy eto hoe misy fotoana ny zavatra rehetra fa omeo lanja ny présence. Amen. Secret en Davida dia communion aloha vao trône. Raha misy fahombiazana tianao hita amin'ity taona 2026 ty, communion aloha vao tonga ampiady mahery nandresen'ny Goliata, vao tonga teo amin'ny trône izy mampanjaka azy. Tadidio foana fa tsy ny servisy nao no hitondra no misy dikany amin'Andriamanitra fa ny communion no mitondra sens ao an'ny servisinao. Zany hoe service tsy isy communion arak'izay voalaza zay dia lamokana. Jereo ngereo fitenenan'i Jesosy amin'ny fiangonana 7 amin'ny Apocalypse 2-3 tsy ho vakintsika intsony fa mibavaka io. Teneniny daholo Philadelphia any angamba tsy nahazo teny betsaka fa ny ambiny voateny ianao tsara zao ianao zao ianao fa manateny aminao dia ohatr'izay koa Maria tsara ne Marta zao zavatra ataonao zao hoe tsy ratsy fa Maria ny safidiny anjara tsara, misy zavatra tsara kokoa izay mitondra zavatra tsara eo amin'ny fiainanao tokony ho safidinao. Amen. Dia raha jerena zao dia ny anahy zany dia izay ny zavatra hitako mihitsy tao amin'ny fanamasina hoe izay zao hoe natsoina ao amin'ny fiankofana sy fiderana. Fa zavatra tsapako zao hoe tsy izay hira rehetra dia afaka hitondra aim-panahy ho anahy. Dia ohatr'izay mihitsy ilay izy. Tsy hoe rehefa mitory teny eto dia voatery andray dia hifantoka. Misy toerana hitoriana ny anaran'i Jesosy fa tsisy fiainana miampita io. Satria fopla le communion aty ambadika. Tsy fahaizana miteny ilay izy ary izay nahatonga an'i Jesosy nifidy a Mosesy. Ozy Mosesy hoe za nge tsy mahay miteny. Toy izy Andriamanitra fa angato izany nanao ny vavanao. Dia ohatr'izay mihitsy ilay izy hoe izay ilay marina amin'ilay ten'Andriamanitra hoe tsy ny herinao, tsy ny tanjakao, tsy potentiel-anao, tsy expérience anao no ilaiko. Fa ianao manaiky miombina amiko mba hampisy fiainana mba hiampita ilay fiainana zaraina avy amin'ny alalanao. Ka ndao tsy hamita tena tsony alao tsy manao aloha rehefa tsy sura hoe efa tena vita fihavanana tamin'i Jesosy ianao. Fa inona kely le mampasiterilina an'ilay izy? Satria ianao efa any Jesosy fa ianao mbola milalao, mbola misabaka, mbola manaiky distraction ianao. Ten'Andriamanitra mety hoe ohatr'izay izy mahitsy ohatran'izay izy tsy miteny anao ozy izy ianao hoe ka zange mbola eto amin'izao tontolo izao e. Tsy ratsy anie tsy voatery ho fahotana anie mijery novelasy mahafinaritra. Fa hitondra inona ny anjaranao ao aoriana? Inona ny impactan'izay décision anao zay ao aoriana? Mila matakatritsika verikano hoe megam-pahavelomanao anie ka limité. Allo miomana tsara mba tsy ho diso. Amen. Rehefa tena vraie communion, iny zany Marta zany dia endriky ilay fiangonana izay matory manompo nefany efa mangatsiaka. Maria kosa dia tandindron'ilay fiangonana tena nifantoka. Zany hoe raha jerena zany dia toy ny hoe viry dimy endry sy dimy adala ihany izy mirahavavy eto. Rehefa tena vraie communion no iainanao dia zao tsy mitoléré fahotana ny vraie communion. Mitarika anao foana ho any
humilité na fanetretena. Vraie communion mitarika anao any amin'ny sanctification. Ny vraie communion tsy mijery olona fa mijery zay ahafapo an'Andriamanitra. Vraie communion manesitra anao anaty fahavetavetana sy fanamarina tena. Ny vraie communion mitondra anao foana any amin'ny fandinihan-tena ary tadidio zao hoe Jesosy ara Jesosy. Fa izy mbola mandeha mitokana avant le service. Misy antony zany. Nareo ve dia mieritreritra hoe mila tena nanao an'izany Jesosy amin'ny Jesosy azy. Fa misy lesona tiany ampita amintsika hoe zay ataoko mba ataovy. Avant le service, avant la journée. Aoka ho azo antoka fa efa nitokana tamin'irainao ianao. Efa naka fotoana ianao ny aino hoe inona indray no ilaina. Io ngereto na atao ara hoe iraray raha miverina mandritra ny culte ray manontolo fa tsisy toriteny. Rehefa feno communion ianao tena maminao hoe avereno indray satria misy zavatra révélé ao. Fa rehefa tsy ampy communion zany foana akory misy mpanjaka sy reto miakatra foana akory ny répertoire reto fa tsisy ankoatran'izany mihitsy. Mila mandiny tentsika rehefa ohatr'izany réactiontsika dans la présence. Zany hoe possible zany ianao ao anaty présence fa tsy misitraka présence. Nisy fotoana nanofy an'izao ataoko hoe il y a 10 ans passé angambizay. Dia tena gaga satria izao mihitsy vao tena takatro ny dikan'ilay nofy aty aoriana hoe naneno ny tropetra dia isan'izay nandre dia isan'izay tafakatra dia miakatra n'iny raha ho an'ny lanitra iny dia tena hoe émerveillé fifaliana tsisy ohatr'izany. Zamin'io zahako avy manompo io maneno ny tropetra dia lasa. Tonga tao an-danitra amin'izay dia nahita ireo olona maro be. Dia rehefa tonga tao dia gaga amin'izay satria izao mahafantatra tenin'Andriamanitra hoe rehefa miditra n'izany lanitra zany fanjakan'Andriamanitra zany dia tsy misy tebiteby tsisy tahotra tsisy négativité tsony fa tena hoe fiadanana fifaliana mandrakizay. Zany nefany panika be. Ny antony tsy hitako teo ny sezako. Misy seza be da be hitako dia misy anarana. Dia rehefa nanontany ny anjely aho hoe fa aiza ny sezako za zany amin'ny olona ao an-danitra zany dia mbola misabadidaka be fa aiza ny sezako fa mba niandry zany hoe misy anarako tsara anarana volamena koa ny mba anjarako zany tsisy briky ny natorin'le anjely anahy. Dia rehefa hitako le briky dia vao mahay ny tombo be ny alahelo tato anatiko. Rehefa vita izay dia tafaverina tamin'le vision dia naheno feo hoe ny fahatelo tsy nofinao tsony fa tena izy. Depuis 10 ans zay 2025 tsika zao tsy niverina tsony zay nofo zay. Intelo indrona nofo zavatra ohatr'izay dia izy Jesosy hoe ny fanotelo tsy nofinao tsony. Zao no lesona nitsoahako tao anatin'ilay izy. Marina be le révélation hoe na ao anaty présence ary ianao possible tsy misitraka ny présence an'Andriamanitra. Rehefa tonga eo ianao ka tsy misokatra ny fonao iombina marina amin'ny Jesosy tsy mahita an' Jesosy ianao. Zany hoe natao ahita fotsiny aho hoe ohatr'izao ilay fanjakan'Andriamanitra fa tsy isan'izay misitraka ianao satria nanompo tamin'ny hafanampo ianao, marina fa nanompo ianao fa tsy nanompo araka ny zay sitrapoko. Tsy tamin'ny fankasitrahako nanomponao fa tamin'ny eritreritrao. Dikan'izany mamerina antsika, andehantsika, hitombotsika fa ao kare antany an' Jesosy foana alohan'ny anaovana zavatra. Tsara ny mampahery olona raha misy olona malahelo eo fa mangala fotoanao mangingina aloha. Sao dia vao mahay andratra anazy ilay zavatra hozarainao. Indraindray misy mpanompon'Andriamanitra tonga eo dia efa zatra fotsiny mipepa miala ny devoly nefa tsy izay ny teny ilain'ilay olona. Fa satria ianao mekanika fotsiny ilay izy. Za efa tratra ilay olona maty ny vadiny. Mangatsiaka aho izy dia za zany mandeha amin'ilay routine fotsiny hoe tsy ampy communion ianao. Jesosy eo fona. Fa kay tsy izay ny teny ilain'ilay olona fa olona dopahoriana kay ilay izy. Andray izy tsy tonga dia ny teny ventiny ny zavatra ny lavany vavaka fa ianao indraindray tonga dia miseho hoe ianao zany en position manana révélation marina nefa tsy izay ilay izy.
andao hiverina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara. Amen. Rehefa tena ampy communion nge-tsika e. Tsy mila manamboatra posture. Tsy mila mampiseho zany mahatonga ny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra diso amin'izao lasa miezaka be maneho endrika ivelany hoe zany ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy mila zavatra amboariny atsy ivelany zany. Fa ny olona no mandondona anao mitady. Za mba atao délivrance, gaga fotsiny ianao, fa ahoana? Za mihitsy ve? Satria ka izy mahita zavatra, mahita an' Jesosy à travers anao isan'andro isan'andro. Tsy voatery hoe anao pose hoe ahoana, tsy voatery hoe firy ny followers anao, fa rehefa feno Jesosy anao tsy mila amboamboarina ny identité anao sy ny posture anao, fa manantona anao azy zay very makany aminao, malala hoe ato misy tena izy. Tsy mila miogaoga be zany ianao rehefa mihira fa na farina be raha feo anao, misy fanahy miampita, misy herin'Andriamanitra miampita. Tsy voatery mila fametrahan-tanana. Tsy voatery akory ianao miteny amin'ny teny tsy fantatra be zay vao manifestation. Présence anao eo fotsiny dia mitondra ny présence an'Andriamanitra. Zany no mahatsara ny communion. Zany no mahatsara ny hoe maninontsika no averina foana communion mba hampiena ny fisasarantsika. Mba hampiena ny rotorotontsika. Tsy maintsy communion ilay izy. Tsy maintsy communion raha hitady message hafa ankoatran'izay ianao dia mampalahelo ny teny anao hoe diso be ilay lalanao avy eo. Fa communion dia azaleo mihitsy ny anao kanisana izy ijoro eto teny aminao hoe communion dia communion ilay izy. Tsisy afa-tsy izay. Jesosy mitady olona mivavaka azy, mivavaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny famarinana. Rehefa feno communion tsika dia misosa araka le zavatra efa zaraina teo indraindray nge tsy mila miezaka be hoe tsy andainge. Fa le fitiavana mihitsy no manosika atsika tsy ataoko an'izany kosa aloha ianao Jesosy. Fa verintsika fa reny mpangalatra be sy mpanao kolikoly eto fanjakana nga tsy mandre amin'ny fanamasina amin'ny teny hoe aza mangalatra. Reny dahalo sy tsy haiko mpamon'olona nga tsy averintsika fa hoe tsy mandre reny hoe aza mamon'olona. Fa mamono izy, mangalatra izy satria tsy ao aminy le hery afaka manohatra an'izay. Fa ny communion ihany no hery afaka hanovoza atsika. Le ahafahantsika manohatra, miresista afaka panahy. Amen. Ny communion ny intelligence atsika. Ny communion no fahendrena ao atsika. Ny communion no discernement atsika. Mampafantatra atsika ny tokony tenenina, ny tokony atao. Communion ihany. Amen. Noho izany aza mieritreritra ianao hoe tena saintsaino raha lalino mihitsy hoe fa maninona ny communion. Satria tsisy nina afaka ataontsika zahoana sitraka avy amin'Andriamanitra. Ary na io resaka finoana io ary hoe maninona tsika no mianana foana. Satria rehefa tsy ampy révélation ny amin'ny maizy an' Jesosy ianao dia normal ianao raha midote foana hoe ho ataony ary sa tsy ho ataony. So dia tsy ho ataony, lasa misy fanahiana tafatoetra foana. Noho izany amboary ny communion anao. Amen. Farany amarana koa aza. Tadidio fa ny taona 2026 ninona firariantsoa afaka tenenina, faniriana afaka tenenina. Ny taona tsy afaka hitondra ninona ao atsika. Fa isika no mitondra zavatra ao anatin'ny taona. Ka raha tiatsika tenenina ny hoe betsaka miteny ary tena izay mihitsy firariana ary amen amin'ny anaran'i Jesosy. Andro ny zanak'Andriamanitra ny 2026. Zay ny avy any amin'i Jesosy. Ny azy efa teneny hoe vita ny anazy. Fa miankina amintsika sisa le izy. Hitondra inona amin'ny fanompoantsika. Ahoana ny qualité ny fanompoantsika amin'ity taona ity. Ahoana ny qualité ny intimité antsika amin'i Jesosy amin'ity taona ity. Ahoana ny impact ny communion antsika amin'ny fiarahamonina amin'ity taona ity. Ameo an' Jesosy le tsara indrindra. Raha mety ianao dia andaontsika hiaraka hitsangana, hiaraka hivavaka. Ndao tena hiverina indray fona amin'i Jesosy raha nisy zavatra hoe tsapanao mihitsy hoe nandeha tapahazarana. Enina afaka nesana sekoly raha tsy mety raha vao fahazarana. Fa mila directive à chaque fois atsika. Ndao tena hiaiky an' Jesosy mihitsy hoe tsinitsininy Jesosy, tsinitsiny izay Jesosy raha misaraka aminao ary tsy te hisaraka intsony izay ny amin'ny teninao fa isaky ny vao miratra ny masonay dia ianao aloha no ataonay safidinay voalohany.
jesosy misaotra ny amin'izany teninao zany misaotra manintsy misaotra mampatsiahy jesosy fa tena important aminao jesosy tsy izahay manompo tsy izahay en service fa izahay mametraka lanja voalohany ny fanatrehanao tompo aoka tena iainanay zany aoka tena ho fiainanay zany ary aoka tena hoetaetanay mihitsy zany hoe azonay antoka fa tena eo atongotrao tokoa zay alohan'ny zavatra rehetra jesosy eo aoka tsy ho zatra maheno-teny zay aoka tsy ho intellectuel fotsiny zay hoe mahay verset mahay toko sy andininy fa aoka ho famarinanao anatinay zany satria tompo ny fiafaran'ny azy rehetra zay tsy mamongy ka tsy maintsy may tsy te ho isan'izany zay jesosy fa te ho isan'ireo manam-pahendrena matakatra ny valeuran'ny communion ka isan'ny olona tsy salasala androso any amin'ny lalina indrindra tsy anontany anao akory hoe atraiza firymetatra tsy andrefy tompo fa any amin'izay misy anao ntianay mba isy anay koa dia mankasitraka ny amin'izany teninao zany dia rainay ny anaranao n jesosy ary omenay voninahitra mandrakizay alleloia amen Alléluia. Efa ampiny teny fandaontsika anatanteraka ny fanatitra dia tsofina rano ny teny ho marina amintsika tsiraray avy ndaontsika iaina ny teny ary indrindraindrindra anampy ny fiombonantsika amin'i Jesosy mihoatra lavitra no efa hitantsika hatramin'izay teny marina foana fa isika mila miamarina kokoa par rapport amin'ny teny izay voaraintsika azadino ny fotoanantsika rapitso fifadikanina mila vonintsika ifadianina tsy hoe mekanika fa ifadianina mba hifankahita bebe kokoa amin'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra ifadianina mba analan'izay tsy mety hitantsika fa mila hitsy amin'ny fiainantsika ary indrindraindrindra atsiaro mambavaka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay napetrak'Andriamanitra eo anoloantsika atsiaro mipiara-manompo ao anatin'izany fifadikanina zany satria ny tena natonga ny olona ny fadianina tamin'ny andron'ny Israely dia ny hanafaka ny fireneny ndaontsika atsiaro atsika aloha satria raha mpanompon'Andriamanitra no miverina amin'Andriamanitra dia ho afaka ny fireneny ndaontsika atsiaro an'izany amam-bavaka efa nanao zavatra Andriamanitra tamin'ny Madagasikara dia ndaontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra efa nisy fotsiny ndaontsika atsiaro am-bavaka ihany koa ny fotoana rehetra izay mbola isy ny sabotsy eny amin'ny centre latsinainy isy maraina eto talata ihany koa sekolim-panasitranana larobia sekoly tokantrano sekolim-pitahiana sy fanambiana toetra mba tena ho voambina tokoa ny toetrantsika tsy hoe ambinina fa voambina toetra takiny Jesosy amintsika dia hoe manana toe-panahy sy toe-po araka an'Andriamanitra ndaontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany dia makasitraka atsika tsiraray avy ny ahafatongavantsika sy ny famalitsika ny antson'i Jesosy dia ndaontsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra fotsiny amin'ny fotoana rehetra izay nisy hatramin'izay ny amin'ny fotoana izay ho avy ary indrindraindrindra anatitra fisaorana ho an'i Jesosy satria efa tiantsika taloha izy ndaontsika hitsangana ary hisaotra an'Andriamanitra raina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra betsaka anao zany amin'ny teny mamy izay ampitainao amin'ny alalan'ny mpanomponao tsiraray avy misaotra fa misy foana ny rappel sy fanitsiana fa izay tianao ihany nahitsinao izy ianao amin'ny teninao misaotra fa mbola hitsy izay Jesosy misaotra betsaka ny amin'ny fanambaranao ihany koa satria raha tsisy fanambaranao dia tsinitsininy zay tsy afaka ny anambara amin'ny sainay zay fa misy fitarihan'ny fanahinao matoa mipaka ao am-pon'ny tsiraray avy misaotra betsaka ny amin'ny fitoriana fahamasinana sy fahamarinana foana satria zay mihitsy ianao le masina sy marina indrindra misaotra fa efa vita ozy izy ianao dia vita mikasika anay rehetra fa efa vitanao meloa zany misaotra betsaka Jesosy amin'ny anarana Jesosy Kristy avy Nazareta amen ndaontsika izara fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoa zao dia fahasoavan'Andriamanitra matoa zao anareo amen fotoanantsika rapitso eo amin'ny shalom manomboka fifadikanina amin'ny 7 ora raha tsy diso